Tsy maintsy isy ny fampiatsonan'ny governemanta amin'ity fivoriana ity iresahana manokana mikasika ny fandrindrana ny fitondrana ny ady amin'ny coronavirus ho ny Filohan'ny Antenimierandoholona androany. Nandritra na aorian'izay no ahafahana manangana komisiona manokana misahana ny fanadihadiana na ny commission d'enquête hoy Rivo RAKOTOVAO izay miankina indrindra amin'ny fanapahan-kevitry ny Loholona maro anisa. Fa zavatra fomba mampanao ataoko hoe napetraka anatin'ny règlement intérieur mihitsy zany sy ka farafaratsy ka tsisy izany tsy ataoko hoe fampandehanana raharaha ara-demokratika fa mananjalanja zany misy zavatra mitranga dia azo atao mihitsy zany fa manarotra kely sao dia misy mandraindray zany ho fanakorontanana ho tsy fitiavana fa zavatra fanao zany rehefa manaiky ny fampandehanana ny république anatina misy parlementaire dia afaka mihitsy ny parlement zany manao commission d'enquête tsy raisina amina resaka ataoko hoe miibana miabo zany fa fomba mampanao zany rehefa velo izy vita mazava tsara dia ataony tatitra am'izay tokony hanatanterana azy. Miankina amin'ny sénateur io tsy ny filohan'ny sénat akory ny manapa-kevitra andao anao fa misy procédure misy isan'olona mitaky an'izany izy afaka manana daholo zay ny arahany fa ny anay raha za manokana dia mijery tsara voaraka ve ny fepetra ahafahana manangana an'izany dia inona le fotoatiny zay mantsy le lazaiko tamin'le zanykabary raha sanatria kosa zavatra tsy mifanojo am'izao zavatra mbola mahamaika atsika izao ngamba dia tsy diso izy akoha fa mety ahemotra le izy fa ny vaninandro dia mitaky hoe zavatra mahamaika tia ny vahoaka hoeno aloha tsy mieniny ihany fa mba ampitony azy eo amin'ny fiainany no zay ngamba hitako hoe maika. Ny vaovao azo avy amin'ireo Loholona sasany no nahafantarana androany fa miisa telo ny komisiona ho atsangana anivon'ny Antenimierandoholona mandritra ity fivoriana ara-potoana voalohany ity. Tafiditra amin'izany ny komisiona anadihadiana mikasika ny fitantanam-bola momba ny ady amin'ny coronavirus tahaka ny fividianana ireo fiara tsy mataho-dalana sy ny fitantanana ireo fanampiana avy any ivelany. Eo ihany koa ny komisiona anadihadiana momba ny fampidirana ireo fitaovam-piadiana izay ampiasain'ny mpitandro ny filaminana ary ny komisiona mikasika ny raharaha karapanondro mitovy laharana. Raha pitso no andaniana ny fandaharam-potoana na ny ordre du jour eo anivon'ny fivoriana hitambarambe etsy anosy rehefa nofaritana tao anatin'ny fivorian'ny Filohan'ny komisiona sy ny bromage ny Antenimierandoholona.